misy fitenenana zay hoe misy fiantompoany daholo ny zavatra rehetra sambany teo amin'ny tantara midi magnifique nandray an'izany hoe karaté zany de voninahitra lehibe ho an'ny ekipa midi magnifique mandrayana amin'ireo mirahalahy zany amin'ity andro ity any satria de tena santy hatrambavarano izy ty amin'ny manetsa be mbola ho avy satrandrindra tompoko ka noho izany de fanontaniana voalohany zany de zao hoe manahoany nareo amin'ny fety ao amin'ny karaté ao zany zao firy anareo ny ligue paritra ao anivon'ny fédération firy eo ny licencié firy ny tena mpiangalin'ny karaté tsy anontaniako hoe firy mpiady atsena amin'le tsy ao anaty licencié fa reny be dehibe reny monsieur mahay karaté de baolina tsy mahay koa misaotranao na ame fitenenana ny voalohanteny angambany aloha de fialatsiny ho an'ny filohan'ny fédération ny karaté malagasy no ny tsy mahay eto azy ny antony moa de be dehibe ny adidy amanandraikitra sahany de izay no ialana tsiny indrindra fa ro manarakaraka zay izay mirahalahy moa zany no nahazo zay tsodra'zay ho tonga eto solotena zany fédération zany de raisina mpanatretena ny iatongavana eto ndresaky anao to mikasika ny karaté ny fédération na karaté malagasy de vao maly na vita na vita fifaninanana goavana be ao anatin'ny atao hoe challenge olympique ary tsara marina fa ny discipline karaté am'izao fotoana zao de efa tafiditra ao anatin'ny olympisme zany hoe efa tafiditra ao anatin'ny comité olympique izy zany am'izao fotoana zao isan'ny ifaninana amin'ireny te taranja fanao amin'ny jeux olympiques des jeunes jeux olympiques d'été sy namandreny manarak'izany koa ny championnat d'Afrique championnat ny jeux olympiques jeux africains des jeunes de ho avy ary manana mpandray anjarintsika amin'izany reo ankizy mpikatroka karaté ny championnat de Madagascar koa moa zany de ho eritreretina arakaraky ny fahavitan'ny fanadinana baccalauréat eritreretina any amin'ny volana octobre any hoany takizay firy ligue paritra zany eo anivon'ny fédération ligue paritra moa zany zao eo amin'ny 10 eo firy mpiangalin'ny taranja karaté mpiangalin'ny taranja karaté raha ny olona manana licence eo amin'ny 6 eo na 9 000 na 10 000 eo zany hoe raha mandeha etsy zao de efa tonga de mety mana licence karaté zao ibandy eo any fa izy ny avatarana anazy izy tsy hoahoa be izy tonga de izy ohatran'ny misisika anao de mandefitra izy alefa le tao zany ny ataonareo ianarana fa matetika lehilahy tsy manao karaté ny hoahoa be tafila tsy manao karaté sa de rehefa afaka am'izay nefa de zay zao tonga zay aika za tsy karaté koa de ona manahoana ny ao anatin'ireo le hoe mpiangalin'ny karaté reo firy ny ohatra misy karazana ataoko hoe sous discipline ve fetsona azy ohatrany tsy izy ohatra misy kata misy inavy ny karazana zavatra mitranga zany eo anivon'ny karaté de matonta le technique nationale sola tompona ame fitenenana amin'ny karaté moa zany de misy lafiny anankiroa eo le discipline atao ndraiky misy nresaka technique zay atsona hoe kata de misy nresaka kumité zay technique any izy fa zany hoe ataony olondro miaraka na ny olona maromaro miaraka de rehefa misy mifananana de tsy maintsy misy foana reo hoe misy ny resaka kata ataony olona anankiray na ataona tarika de torak'izany koa ny amin'ny kumité le fifanatrehana misy hoe nataony olo tokana na ataony tarika zay zany ny akapobeny amin'ny resaka fifananana mifehan'le tananja eo amin'ny sehatra national na continental na mondial na amin'ny resam-pirenena zany de am'ireny zay koa moa tsy vitany hoe ny mpikatroka ihany fa io koa ny technicianna zay eo mpanazatra zay mila lenta manokana ahafahany manao le asa amin'ny mampanazatra azy na mpitarika azy de torak'izany koa ny technicianna eo mpitsara tsy maintsy manana
ataontsika mialatsiny amin'ny teny vazaha ny qualification vao tokony afaka manao an'le asa fitsarana zany satria anao tsy maintsy mafia zavatra voalohany aloha tsy maintsy pitratroka de rehefa hiditra amin'ny lafiny teknika de tsy maintsy mahay ny karazana baiboly kely ny baiboly hoe mahay ny fitsipika sy ny lalàna mife satria raha zany mandeha any amin'ny tseale na manao foana fotsiny le izy ka ile fitsipika sy ny lalàna tsara fantatry ny pitratroka tsara fantatra ny tokony fantatra mihitsy ny teknisianina ary koa tokony fantatra sy fezy ny pitarika amina io mipetraka foana na any amin'ny sehatry ny club na any amin'ny sehatry ny section na any amin'ny sehatry ny ligue na any amin'ny sehatry ny fédération de tahak'izay ny zavatra tokony ho fantatra aloha asany tokony lazainy fa ny zavatra anankiray koa dia rehefa misy rafitra mipetraka tahak'izay dia misy ataontsika hoe mialatsiny any amin'le teny any tonga de tonga zay le affiliation ao amin'le rafitra de mila ianao voalohany affiliation aty amin'ny fédération any amin'le maire any amin'ny fototra aloha nataonao voalohany tsy maintsy ataonao zay de io koa misy karazana fitavam-bolana hoe karazana hezitra ataon'ny sapana tsararay avy na ny raha tsy mangaika ny fédération aty amin'ny ligue na aty amin'ny section regny koa mety misy zavatra le hoe sodipsina ataony rafitra kely apetraka rafitra sapana zany apetrany koa zay anazy manokana izy fa ny fédération de mila zavatra fotsiny mipetraka hoe zao ny fipetrany aty amin'ny fédération mandoa ny affiliation mandoa ny engagement rehefa misy ny compétition na ho an'ny ligue na ho an'ny pitratroka dia manana ny nino izy teo ny ataotsika hoe matériel sy ny zavatra tokony ilaina rehetra hoentina miatrika ny fanana zay sy io fanana anao ny resaka fanana officiel zany de mialo amin'ny section de makany amin'ny ligue amin'ny faritra de eo Madagasikara sera national zay no niresaka ianao teo hoe karaté challenge olympique 2018 totosa maly azo resahana kely ve nanahoana zay endrika zay karaté zay fifananana zay inona ny tanjon'le izy zany natonga le hoe karaté challenge olympique mazava ho azy moa zany amin'ny mahaly izy hoe challenge olympique zay de ifatenana andreo atleta ifaninana amin'ny fifaninanana maro isan-karazany ao arinao ijerevana le atao hoe relève sy ny sisa satria maromaro ihany le araky ny resahana teo le dingana tsy maintsy atao zay de manomboka misy zany atao amin'izao fotoana zao le hoe détection manomboka mijery zany ny fitiliana zay mihitsy mahamadika azy zafady manomboka mijery zany fédération hoe aiza zany no ahitana ny zay atao hoe relève zay zay zany tena antony izy ary izy de tena nafinaritra tokoa satria teo no nahitana hoe rehefa taranja karaté ny arahana manandratra de mitovy fomba fijery mitovy fomba fisainana ary mitovy herijika ny be sy ny maro miara mampisonitra an'izany ary hafaliana angamba ny atoka hafaliana ny be sy ny maro tao tsara ny lazana azy azo fantarina aveo hoe firy ny kely indrindra afaka manomboka manao karaté de firy ny zokony indrindra farafatarany afaka manao karaté mbola tsy nanao mihitsy izy hatramin'izay ho angambany ho manokana amin'ny mahadokotera koa moa zany de afaka manomboka ny ankizy rehefa miditra ny ampianarana manomboka mianatra ny ampianarana izy de afaka manomboka le karaté fa fotsiny kosa nefany io moa zany no napetraka tsara le izy ary matoa zany misy am'izao fotoana zao ny atao hoe médecine ao anatin'izany fitsaboana anatin'izany fanatanjahantena zany de io mihitsy ny ijerevana hoe tsy mitovy ny fomba fanazarantena atao amin'ireny ankizy reny sy ny fomba fanazarantena atao amin'ny olon-dehibe ny karaté de entana mandramaty ary zay masana fa filozofia ny karaté amin'ny aiady sasa satria ianao rehefa karatéka de mandrapikipo masonao anao karatéka foana tsy very mihitsy zany zay fa roa manarakaraka zay araky ny teneniko teo hoe tsy mitovy le fomba fanazarantena na ho an'ny olona lehibe na ho an'ny olona ankizy na ho an'ny olona tanora hoe mbola hanao compétition ny performance tsy mitovy
fa ny expérience kosa moa dia rahana malala fa ny olon-dehibe foana amin'ny resaka expérience le fanontaniana firy-taona ny farany hoe tena ohatra anao ka efapolo taona dia aza manao tsony hoe lany andro fotsiny tsy dia ataoko angamba fa tsy dia misy an'izay karaté ianao fotsiny mila mandanjalanja sy mahay hoe atreto a zao ny ataoko misy zay le ataony hoe charge d'entraînement misy volume le entraînement dia arakaraka ao hoe fa tsy hoe ianao mbola anao performance fony ianao mbola roapolo taona dia anenjika zavatra be dia be anao reny zany efa tsy mety tsony rehefa le bebe anao dia tokony étirement mandeha fa tsy musculation tsony satria lasa manao raideur articulaire anao na ohatra an'izay takitaky zay zavatra tiako mariana kelyko moa zany a ohatra somary mijambikina kely ihany avy amin'le resaka teo momba ny karaté dia amin'izao fotoana zao koa moa zany zavatra tena mahafinaritra mihitsy dia aty amin'ny zone 7 zany hoe tafiditra ao anatin'ny Union africaine ny karaté